Androany kosa ny fotoana nandantanterahana ny fifampiarabana tratry ny taona teto anivon'ny fianakaviam-be ny groupe WM. Rahantsika ny akon'izay. Tamin'ity androany ity no nisafidian'ny fianakaviam-ben'ny groupe WM ifampiarabana sy ifampirariana soa noho ny nahatratrarana ny taona 2024. Araka ny fanao isan-taona dia misy ny fotoana ifampirariana soa eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ka tamin'ity androany ity nanaovana izany. Ny solotenan'ny mpiasa nandray fitenenana dia nirary mba ho taona feno fahombiazana sy fahasambarana ity taona vaovao ity. Ny groupe WM izay ahitana ny Midi Madagascar, ny Groupement TV ary ny SNIC. Raha nandray fitenenana Andriamatoa Jérémy Rabesahal, tale jeneralin'ny orinasa SNIC amin'izao fotoana izao, izay tena mbola tanora dia tanora tokoa dia nanambara fa nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa SNIC, saingy tsy mitsanga menatra nefa izy raha ireo zava-bita ny resahana. SNIC no resahana dia lazaina fa tsy namenatra ary mahavelona fanantenana ny vokatra azotsika. Nambola kiza ny firenena izay misaotra an'Andriamanitra fa tafapita somatsara isika. Sarotra ny 2012 mety mozatra ny fa tsy atao mahakilo izany. Mariana fa avona azo machine numérika roa ny orinasa SNIC amin'izao fotoana izao, izay eto miasa sy hanomezana kalitao tsara izay takin'ny mpanjifa. Taona manandanja ihany koa ity taona 2024 ity raha ho an'ny Midi Madagascar ny resahana. Raha ny fanazavandramatoa Juliana Andriambelo Rakotoarivelo satria dia mandritra ity taona ity no Ana Mariana amin'ny 70 taona ny joroan'ny Midi Madagascar, 15 taona ny Siny Gazetiko ary 5 taona ny voan'ny Midi Flash sy Midi Mailaga. Fahasambarana hoan'izay mbola tsy manambady amina vady zanaka arana zanaka dia hitombo avy eny ny zavatra voaka ny posonareo tamin'ireny zavatra vidinareo reto dia rary soa dia mitodika kokoa zany a Midi Madagascar zakalaza amin'ity gazetiko 15 taona Midi Flash 10 taona zany izay eto amin'ny TV dia mirary mba ho taona hitondra soa sy fahombiazana ho an'ny rehetra ne ity taona ity. Dia tao anatin'izay ihany koa no anakatoanantsika ny fampalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aorianan'izao vaovao izao moa dia saina avetrany ianao anaraka ny tantara amin'ny toantsika El Diablo mirary ary nafinaritra miaraka amin'ny fahitalavitra ma TV ary filoma tompoko.